antsika dia tety toerana anankiray satria moa be dia be nareo no niteny hoe mahafinaritra ilay izy dia hotohizana kely any moa zany na zany ary ny fotoana tsy dia betsaka fa atao arakaraka sy matety anazy dia izao zany tsika manasa anareo indray hanaraka anahy voalohany andeha métro aloha tsika rehefa mandeha fitateram-bahoaka dia tsy maintsy manao cache-bouche na dia efa lamindamina ihany ary dia tsy maintsy atsofoka dao ary daholo any tonga atao amin'ny métro tsika dia hividy be tsy misy olona mpivarotra moa zany fa distribution automatique safidy ny toerana andehanany eto amin'ity ohatra hoe zany hoe andeha ato amin'ity toerana iray ity tsika dia misafidy hoe anankifiry le bio vidiana ohatra ny ahoana ny fampiasana vola zany ka vola ravina ny ampiasaina mampiasa vola taratasy zany dia mivoaka ny billet anao mivoaka ny billet dia misy koa zany le atao amin'ny telefônina mandoa anazy voatery vola taratasy dia safidy an'le toerana ohatra amin'ny mahazatra dia na roa na anankiray ny isan'ny vidiana vidy amin'ny billet dia izy an'ity QR code ity scanena le izy dia mampiasa application WeChat ity no ampiasaina dia mila mi-scan ianao zany dia scanena le izy dia mipoitra eo ny vidin'le piao zany fa tsy asehoko anareo aloha ny code zay rehefa voaloha le izy dia tonga dia mivoaka automatique ny carte rehefa azy le billet dia hiditra amin'ity scanena fotsiny le billet dia misokatra tonga atao amin'ny métro tsika dia ohatrotra zao zany amin'ny fiandrasana aty ato ambadika ity fitaratra be ity le métro no mazava ho azy dia misokatra amin'ny varavarana rehefa tonga le izy fa mbola miandry aloha tsika fa mbola tsy tonga le izy dia ohatrotra zao zany aty eto amin'ity toerana ity zao tsika amin'izao dia zany anarana toerana Nosy Maps rehetrarehetra iny fa ny eto amin'ity toerana ity zany ny andehantsika aloha sisy seza tsony moa zany fa mitsangana na mandoa frais anao na mandoa frais daholo ny olona mitovy na mitsangana na mipetraka dia mitovy daholo ny frais zany raha koltina vola gasy dia 500 ariary zany satria 3 yen zao nalohana teo dia ohatroatra zao ny ato anatin'izany métro ny olona variana mijery ny telefônina daholo ireo ny ankamaroany tongotsika zany avy nandeha métro dia hivoaka atao amin'ny métro dia le billet atsofoka eto amin'ity
hitantsika hoe manala kasy zany aloha tsika amin'izao satria be dia be nareo koa manontany hoe fa maninona no tsy manao kasy. Ny aty amin'ny province misy anay amin'izao fotoana izao presque efa tsisy tsony le izy dia tsy mampaninona zareo zany nefa manomboka manala daholo le kasy bosy dia ndao iodikodina any aloha. Sarbo. Tena tsisy miantso anaty sarbo mihitsy. Tonga tamin'ny toerana iray zay dia ohatrany nahita elakelan-trano dia jerena fa ohatrany elakelan-trano any Madagasikara le izy. Mandray lamba toto. Oh, tavang kapoka. Mandray lamba toto. Ohatrany hoe tsy tena izy. Ato amin'ity toerana anankiray ity zany toerana fivarotana voninkazo. Tsara be daholo ny voninkazo ny zareo. Zaho moa tsy dia mahay resaka voninkazo fa ireo ny karazany nareo mpijery mety mahafantatra fa ireny zany ny karazan-razany dia jerizao tsika hoe iza no mety tianareo. Alaitsika ny oesinina an'ilay olona rehefa eo dia ohatra hoe misy voninkazo m'intéressé anareo any dia ho anontaniantsika an'ilay olona hoe trinona le izy. Le anarany no azafady fa tsy haiko ny anaran'ilay voninkazo. Reto zao misy karazana tsilo efa nasehoko anareo teo fa tsy haiko hoe misy any Madagasikara daholo ve reto fa mahafinaritra kely daholo le voninkazo ho anareo vehivavy na lehilahy tia voninkazo dia reo izy ireo alaivo daholo. Ohatran ny any andreo iny pôzy. Toerana anankiray fampiarahana raha ohatra hoe ho an'ny tanora zany te mba handehandeha dia misy espace vert dia ao mandehandeha ao ny olona reo. Mandeha tamin'ity toerana ity dia mba te hanoranareo fotsiny hoe ohatrany ahoana ny mpianatra ty zany mpianatra ny lycée. Reo ankizy ireo zao mpianatra ny lycée daholo dia ny zareo tsy manao tablia ohatran'ny antsika fa manao survêt. Ohatry zao ny akanjo amin'ny ankizy mpianatra ty. Eo fampanantenana menantsika vahoaka malagasy dia tonga eto amin'ny flyover tsika otokanantsika ty androany. Valaka be zany dia mba hiala etaeta kely. Fiaino moa zany any Kibo ho asehoko anareo ny tsenan'ny alina zany aty Night Market. Dia ndao indray ary.
Dia fotoana farantsika ireo zay samy nanatitosan'ny vidéo sy ny rakotsary sy ny rakopeo zay ao anatin'izy dia miandro bus moa zany zay dia mampamagy zay ny afaka naroso indray aloha androava dia amin'ny manaraka indray azadino ny manaraka ny pejitsika Dana Ismaël vidéo atsika manaraka momba ny ato amin'ny ty fianarana université anankiray ty Landro University ny anarana dia manaratsy tapaka ary